arabanao manjotsy tapaka ny fandarany mety ao malagasy eto amin'ny fahitalavitra malagasy. Raha momba ny toetrandrontsika amin'ity herinandro ity indray zany a dia mbola hitantsika fa mitoetra aty amin'ny faritra avaratry Madagascar aty hatrany ilay andian-daonina dépression iny, ka ino mandrafitra ny toetrandro amin'iny avaratry iny, zany hoe somary mafimafy zany ny orana amin'ny avaratry ny nosy iny. Ny atsy faritra Atsinanana indray dia mety sitraka orana miatoato izany. Ny aty avoantany moa dia mety fandimy raona sy masoandro ary mety arahana herika na orana manify indraindray ny ilany Atsinanany avoantany. Ny aty amin'ny ilany ndefan'ny Madagascar dia saika maina amin'ny ankapobeny, fa any amin'ny lakamisy any no vinavinaina sitraka orana tandrifinao anarakotroka zany iny faritra ndefan'ny nosy iny. Raha momba ny maripana indray dia amin'ny avaratry iny zany mety hisy fidinany ny maripana. Toy izao ny vinavinan'ny toetrandrontsika raha ny rapitso maraina. Rapitso maraina zany dia hisy orana aty amin'ny faritry Diana, Savasy, Analanjiro, somary andrahona kosa ny andro ty amin'ny faritra Atsinanana. Endrika tandrifon-drahona ny orana raha ty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy amin'ny fitovinany iny. Ny faritra sisa dia fandimy rahona sy masoandro na ibalika ny masoandro. Raha ny tolakandro indray dia mitatra kely tonga hatraty amin'ny faritra Sofia indray zany ny orana, fa mbola mitoetra hatrany ny orana amin'ity faritra avaratry ny nosy ity sy le orana tandrifon-drahona ty amin'ny faritra fitovinany sy Atsimo Atsinanana. Any amin'ny alina indray no vinavinana mety sitraka orana tandrifon-drahona kely ny aty amin'ny faritra andrefan'ny Vakinakaratra sy Tasy. Ny faritra sisa moa dia maina ny andro, mety ibalika ny masoandro. Raha ny maripana vinavina rapitso maraina indray zany dia eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ny aty avoantany. Ny morotsiraka dia mihoatra ny 20 degré Celsius izany. Ny tolakandro indray moa dia raha ny aty avoantany hatrany dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 17 degré Celsius zany. Eny aty amin'ny morotsiraka Atsinanana aty izay eo amin'ny 18 sy 17 degré Celsius. Ny faritra sisa dia mbola mihoatra ny 30 degré Celsius hatrany izany. Toy izay ny toetrandro reto tanan-dehibe reto hitantsika amin'ny sary zao zany, fa i Parino mibalika ny masoandro, fa ny tanan-dehibe sisa dia hisitraka orana na mety ho arakotroka izany. Ny toetrandro reto nosy ravavy reto dia any Seychelles zao tazantsika amin'izao no mandrahona ny andro, fa ny Maurice sy Comore no ho arakotroka ny orana, fa aty amin'ny La Réunion dia anona tandrifon-drahona fotsiny. Ary ny afaka tolotra anao amin'ny zao hariva zao, metraka ny mandrantona indray veloma tokoa.